Mandeha be moa ny resaka am'izao mahakasika an'ity raha mamravatomanga ity ary maro mihitsy ny vaovao zay miparitaka any an-tambazotra tsirasira Facebook any amin'izao fotoana izao izay milaza mo ireo izay mpomba ny mamravatomanga fa mety hivoaka ny fonja izy aorian'ny fitsarana azy io. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika ny raha mamravatomanga no tena iompanan-tsika ato anatin'ny ity vidéo ity. Ka andao ara ho resantsika ny tranga izay mahakasika an'izay raha mamravatomanga izay. Nahoana i mamravatomanga nivoaka ve io ny fantanina izay mipetraka eny amin'ny fiarahamonina amin'izao ankehitriny zao. Mialohany hamalina izany dia mila fantarina aloha ny zavatra nataony tamin'ity herinandro ity hatrany. Voalohany indrindra eto amintsika raha voasambotra ianao dia ny instruction no mandray fanapahan-kevitra na MD ianao na LP, izany hoe na mahazo mandat d'arrêt na ihany koa liberté provisoire izay. Any Maurice kosa misy ny antsoina hoe tribunal de la libération sous caution et de la détention provisoire. Mpandinika resaka liberté provisoire fotsiny. Ny voafonja no mitondra ny raha amin'ny tribunal io ary manana zo ny voafonja rehetra ary par vidéoconférence ny fangatahana fa tsy hoe miala any amponja ianao raha aneo hevitra. Ity farany ity dia mafonja kokoa ny argument izay nentiny mamravatomanga hoe efa 6 volana mahery izy no MD nefa tsy mbola voatsara. Mihoatra ny fepotona voafetitra ny fitsarana izany rehetra izany. Izy nefa tsy salama sady tsy hody izy fa manana trano ao Maurice ihany. Dia aveo ny FCC nefa nanao objection votre honneur anio afangatahana io. Izany hoe nilaza ny FCC fa tsy misy tokony andinihana izany akory satria mbola tsy vita akory ny fanadihadina. Raha arovana ny zavatra saika ho nataony mpitsara dia hijery ny forme hoe recevable aveo demande io satria araka ny objection. Ny zavanisy nefa nampitsoka ilay objection ny FCC izany hoe tsy nila nandinika ny forme sy recevabilité akory ny mpitsara fa efa nanaiky sahady ny FCC. Rehefa izany dia OK ary ozy ny mpitsara recevable ny demandinao hodinihana indray ny fond. Noho izany amin'ny 17 sy 18 ho avy izao no miakatra ny audience. Aorian'izay vao hisy ny didy mpitsarana vao ho fantatra hoe na ho atody na ilay demande de libération sous caution no ho azony. Ka midika izany fa mbola tsy fantatra mazava izany na ho votsotra i mamravatomanga na mbola hidoboka ao amponja hanohy ny sazy izay efa nataony tao anatin'izay 6 volana lasa izay. Araky izany rehetra izany ara dia maro sahady ireo mpomba ny mamravatomanga amin'izao fotoana izao sy ireo mpomba ny fitondrana teo aloha dia faly raha vantany vonaheno an'izay audience amin'ny 17 sy 18 ny volana izao satria mihevitra izy ireo fa ho afabela i mamravatomanga ao anatin'izany rehetra izany fa azo fahafahana araka izany mamravatomanga ho izy ireo na dia mbola tsy fantatra mazava aza izany hoe ahazo fahafahana ve mamravatomanga na tsia. Ary raha toaka mahazo fahafahana araka izany mamravatomanga mety ahoana re izany no mety ho toy n'ity raha ity. Mety hamalifaty am'izay ve izany mamravatomanga amin'ireo rehetra izay na tonga azy nidoboka amponja any Maurice amin'izao fotoana izao ary mety ho trangan-javatra tahaka ny hoana no hisy ao Madagasikara ao raha toaka mahazo fahafahana ka hody any Madagasikara izany mamravatomanga izany. Mbola hanohy an'ilay fanjakazakana teo aloha ve sa mety hiova indray ny strategiany ao anatiny izany rehetra izany satria raha izany mamravatomanga izany mantsy no sintsika resaka dia olona izay isany tena manana ny mahizy azy ary tena azo lazaina hoe mafy sy tena maro ireo zay manaiky sy manompo an'izany mamravatomanga izany raha samy malagasy ihany no asiana resaka noho izy ilay mpandraha raha tena henjana indrindra tao Madagasikara tao sy noho izy ilay tena afaka mibaiko ny fahefana maro isan-karazany ao Madagasikara ao nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny raha tsy ilaza isika afa-tsy ireo ampihimamba na monopolisation teo amin'ny sehatry ny commerce na ny export zany na ny import izay nataon'izy ireo nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny ary ireo rehetra izay lazaina hoe mety ho mpifanandrana amin'izy ireo dia simba avokoa nandritra ireny fitondrana teo ireny fa vantany voananomboka nidoboka amponjy mamravatomanga
vombanahazo ena kely ireo mpandraharaha sasany izay tsy nifandray sy tsy niara-dalana tamin'izy ireo tao anatin'izay tontolo ny fandraharahana izay. Moa ve mbola hiverina amin'izay tokoa isika ao Madagasikara ao raha toa ka mahazo fahafahana Imam Ravatomanga mety ho mafy ve izay valifaty izay indrindra ho an'ireo amin'ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao izay isan'ny fototra iray nampidoboka an'izany Imam Ravatomanga izany any am-ponjan'ny Maorisy any amin'izao ankehitriny izao sa hijanona sy hipiripirina tahaka an'ireo olona avy ny fonja rehetra Imam Ravatomanga aorian'ny fivoahan'ny fonja izay ka dia ho andrasantsika eo izay mety ho tohiny izay raha Imam Ravatomanga izay asa raha hivoaka ny fonja ihany izy asa raha hiverina hidoboka amponja ary ho andrasantsika eo ihany koa ny mety ho sombitsombiny izay mety ho saritsarina valifaty izay ho ataony izay raha toa ka mivoaka ny fonja soamantsara izy aorian'izay fitsarana azy izay ka dia eo ampiandrasana an'izay moa ny rehetra amin'izao fotoana izao fa tsy misy afaka misioka aloha isika rehetra raha toa ka mbola tsy tafavoaka ny ala izay moa ilay fiteny mahazatra isika izay so dia mantsy efa misotsika ireo zay momba Imam Ravatomanga sy ny fitondrana teo aloha amin'izao fotoana izao fa hoe ho afaka Imam Ravatomanga nefa mbola misy zavatra lehibe izay miandry azy amin'io daty izay voatondro teo aloha io fa eo no hamaritana hoe afaka hivoaka ve izy na mbola hijanona ao am-ponja araka n'izay voalaza izay hatrany midika izany fa mbola tsy voatapaka araka izany ny amin'izay hoe mety hivoaka ny fonja ve Imam Ravatomanga sa mbola hanohy ny saziny izay efa niainana tao anatin'ny 9 volana lasa moa izay izany sazy izay mahazo azy any Nosy Maorisy any no izay raha maromaro mahavoasaringotra azy ary mbola ao anatiny manao fanatiadina foana ny FCC mandraky tiny androany na dia efa nidoboka any am-ponja any Maorisy azy ny mpandraharaha malagasy Imam Ravatomanga izao moa ilay tonga amin'ny fitenenana manao hoe manao vantsara trany ary mahaiza miaramonina fa tsy misy mahalala ny ampitso na dia henjana be takinina aza ianao ary na dia tompon'olona maneran-tany aza ianao eo anatrehan'izay fananankarenanao sy ny fahefana ary ny vola izay anananao tsy tambo isaina izay dia mba sy ho hajany ihany ny fiarahamonina fa io mantsy tonga amin'ilay fitenenana hoe aleo halanandrina toy izay halam-bahoaka fa rehefanao izay no halam-bahoaka dia miomana fa hijinja ny vokatra izay hatezeram-boaka izay ianao afaka fotoana vitsivitsy ary izay mihitsy no nahazo an'ireny fitondrana teo aloha ireny ka nampiongana azy ireo teo amin'ny toeran'io satria lasa nifantoka any amin'ilay hoe aleo halam-bahoaka toy izay halanandrina izy ireo no izay fiarovana tombotsoan'olona vitsivitsy izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatrany farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa